Ny mety ho toetrin'andro eny an-dranomasina ny alakamisy 12 septambra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny zoma 13 septambra 2024 amin'ny enora maraina. Mbola ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefanosy noho ny alin-drano avy atsimo. Ahiraraka izany ny ranomasina tombanana ho 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja ny eo anelanelany Besalampy sy Morondava, ahatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra kosa ny eo anelanelany Morondava sy Toliara anio alarobia 12 septambra maraina hatramin'ny anio hariva. Mahazo ny fampitandremana miloko mena ao amin'ny avon'ny alin-drano rehefa faritra rehetra voakasika izany. Entana ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana Mahalana, ho avy atsimo Atsinanana Andrivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 730 km isan'ora indraindray. Anozam-be-ny-dranomasina, avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana Mahalana, ho avy atsimo atsimo Atsinanana Andrivotra ka ho 9 km isan'ora. Anonjabe-ny-dranomasina, avon'ny onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra. Mahanoro hatrany Taolaniaro, izy tandrifin-drahona vitsiny any atsimo ny Vangaindrano, Omaina ny any Akafa, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe-ny-dranomasina, avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, ahatratra 2.5 metatra ny any atsimo ny Vangaindrano indraindray. Taolaniaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikany masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana Andrivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe-na herin-dranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Gabo ibalikany masoandro, ho avy atsimo Atsinanana Andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjabe-na herin-dranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Gabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ibalikany masoandro, ho avy atsimo na atsimo andrefana Andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, ahatratra 730 km isan'ora ny manakaiky ny Morombe. Anonjabe-ny-dranomasina, avon'ny onja andinany 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava ibalikany masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana Andrivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, ho avy avaratra andrefana ny Tolakandro ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tony ny ranomasina, avon'ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, izy tandrifin-drahona ny any atsimo ny Nosbe, Omaina ny any Akafa, ho avy atsimo Atsinanana Andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora ny maraina, ho avy atsimo andrefana ny Tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tony ny ranomasina, avon'ny onja ho latsaky ny 8.5 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehon'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana miloko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.